Maro amin'ireo ray aman-dreny no mampiditra ny zanany eny anivon'ny ireny ivotoerana fanabeazana momba ny mozika sy ny dihy ireny mba hanampiana azy ireo amin'ny fitombohany sy ny fivelaran-tsaina. Raha eo anivon'ny CNEMD Ampefiloha manokana dia misy ny fandaharam-potoana natokana amin'ny éveil musical ho an'ny ankizy manomboka eo amin'ny 7 taonany. Ny éveil musical no tena mahaliana ny ray aman-dreny eto amin'ny CNEMD na ny Centre national d'enseignement de la musique et de la danse eto Ampefiloha. Manampy betsaka amin'ny fitomboana ara-tsaina sy ny fivelaran'ny ankizy ary fialamboly ho azy ireo ihany koa ny éveil musical. Misy mirehitra eto: piano, violon, gitara, flûte, danse. Tena betsaka aloha izao dia éveil musical ao anaty éveil musical ho an'ny ankizy kely le veillena mihitsy. Manomboka 3 ans ny ankizy io hatramin'ny 9 taona. Io le mbola mianatra le base mihitsy izany, mbola mianatra rythme, mianatra mihira, mandika note, izany ny zavatra ianaran'ny ankizy io mandihy. Amin'izao vanim-potoana fialan-tsasatra izao dia maro ankizy tanora no liana amin'ny fianarana mozika. Ho an'ny eto amin'ny CNEMD dia efa nanomboka ny volana jolay teo ny fampianarana ary toy hatramin'ny volana septambra izany ho an'ity vanim-potoana fialan-tsasatra ity. Mandavan-taona kosa nefa dia azon'ny tanora atao ny manaraka fiofanana fitendrena mozika. Iray amin'ireo manaraka fiofanana eto Ifaneva 12 taona ary ny gitara kosa ny tena mahaliana azy. Mba mahay mba mitendry maromaro ihany ny raiko fa ohatry je l'aime mourir, je l'interdis. Maninona hoe gitara no safidianana? Izy gitara zany afaka tendrena hira maromaro kokoa. Dia tojo hatrany fana zany? Entoka. Ora-iray isan-kerinandro no anaovana fampiafanana eto katakina amin'ireo mpiofana ny fananan'izy ireo fitaovana fitendry any an-trano ahafahan'izy ireo manao ny fampiarana matetika. 10,000 ariary ariary isaky ny ankizy isam-bolana no sara ny fianarana mitendry mozika eto.